Ny malaza eny Andravoahangy dia resaka ranobe. Ranobe ny eny Andravoahangy ny androany na dia tsy nisy aza nirotsakorana. Izany dia nohon ireo dalina tsentsina vokatry ny fako, nohon izany dia tsy misy afaka mivoaka ireo mpivarotra any antoerana. Izany zavatra malaza eny Andravoahangy izany moa dia hitantsika amin'ireto sary vitsivitsy reto izay manaporofo sy manambara fa tsentsina vokatry ny fako ireo dalina ary feno ranobe ny eny antoerana ny andro androany moa nisy izao tranga izao. Fampidirana ihany moa iny ka fampidirana re tompoko vavy sy tompoko lahy, famelohany hidirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana. Abonné vetivety aloha ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra aza adinona ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary chaîne antsika. Atomboka atsika avy any Morombe moa ny zavatra izay horesantsika ato anatin'ity roho anankiray ity. Fikambanana ambehivavy tantsaha miisa 70 izay ahitana mpikambana 720 sy telonjato sy fikambanana ireo mpamokatra masomboly 720 ao Tanandava station no nahazo tosika fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Nisy arak'izany moa ny fampitaovana hoentina ampiakarana ny vokabara ao amin'ny lemaky ny Bamangoky ka hanatanterahana ny fanamby izay napetraky ny filohan'ny Repoblika dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Fanofanana ihany koa mikasika ny fiompiana sy ny fambolena manaraka ny fandrosoana sy ny fitaovana omena no hetaheta ireo mpamboly ao amin'ny Bamangoky izay novaliany Hadjarison Sergio ilay ministry ny fambolena sy ny fiompiana avy hatrany niaraka tamin'ireo tale sy ny teknisianina izay niaradia taminy. Zany moa ny mahafaly sy ny maharavo tany Morombe ny mikasika ny tosika fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny zavatra toy izany moa dia mazava ho azy fa tsy maintsy mahafaly, faly tokoa izy ireo raha faly ka tsy nanadino nankasitraka indrindra nisaotra bevata iram-po eran-tsaina. Rehefa avy nilaza ny zavatra mahavelombolo bevata tany Morombe iny moa isika dia ndeha ary hilaza indray ity tranga mampalahelo izay niseho tany Morondava ity. Maty nanantontena ny ben'ny tanàna ny Bemanonga teo aloha raha araka ny vaovao miparitaka ao anatin'ny tambajotra ny andro androany. Raha araka ny vaovao hatrany moa dia maty nanantontena tao amin'ny toerana antsoina hoe Manga Milahatsy, fokotanin'ny Tanandava komina ambanivohitra Bemanonga i Roberto Miadamana ilay ben'ny tanàna tao antoerana teo aloha. Nahitana taratasy miisa 2 teo amin'ny toerana nahitana azy raha ny nambarany ireo fianakaviany sy ny ireo nanatry maso saingy efa nalay mpitandro ny filaminana. Mbola tsy fantatra mazava aloha hatreto ny antony nandraisany izao fanapahan-kevitra mampalahelo izao. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia miara ora amin'ny manamanjo ary indrindra mivavaka ho an'ny ben'ny tanàna teo aloha mba hahazo toerana manintsinintsy ka hipetraka eo ankavanany ray. Ka hoya hoe mandria ampiadanana ary ben'ny tanàna teo aloha. Ny horesantsika manaraka moa dia hiresaka mikasika ny lehilahy tena manambola, tsy lehilahy manambola sarintsary sahala ny Big MJ fa lehilahy izay tena manambola ao a Madagasikara. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Mamy Niaina Ravatomanga. Nilaza moa i Mamy Ravatomanga tao anatin'ny pejiny hoe eto amin'ny polyclinique Ilafo izy dia efa hatramin'ny taona 2027 no natokanay ho tena laharam-pahamehana ny fikarakarana ara-pahasalamana mendrika sy feno fiahina. Nolazainy ihany koa ny hoe miaraka amin'ny Mamy Assistance Madagasikara dia nanangana toerana feno fitaovana sy fahaiza-manao izahay izay ahitana fikarakarana manaja ny maha-olona sy mifototra amin'ny hasiny tsirairay. No ny farany ihany koa no nanambarany hoe satria ankaikin'ny mponina sy ny tena filana misy eo antoerana dia mbola hanoha hatrany amin'ny kafanampo ireo fanatsarana izahay amin'ny ity taona 2024 ity ary tsy farana eto
izany. Ny fanoloran-tenanay dia velona sy mazava ary mitohy isan'andro hoy ny zavatra hita tao amin'ny pejy Mamy Ravatomanga raha nanambara ireo fanambarana rehetra izay nolazaintsika teo ireny. Zay moa ny zavatra hita teny anatin'ny pejiny. Raha tena fanasoavana ny mpiray tanindrazana sy ny fanasoavana ny vahoaka moa dia atao akory ny tsy hankasitraka, koa dia ankasitrahana bevata izy ireo noho ny finiavany sy noho ny afanampon'izy ireo hanasoa ny mpiarabelona. Ny lazalaza sy ny resadresaka ny mikasika any Andriamatoa Mamy Ravatomanga moa isika teo, fandeha ary isika hijery kely ity fanehoan-kevitra izay nambarany Paulbert Rosy Rahasomanana ity na ilay solombavam-bahoaka teo aloha. Ity fanehoan-kevitra izay nataony ity moa dia mikasika Colonel Fanapera sy ny zavatra nalaza ny Andro Omaly sy ny Afakomaly. Efa tsy mahagaga isika intsony fa ity Paulbert Rosy Rahasomanana ity rehefa maneho hevitra ao anatin'ny tambanjotra-tserasera dia matetika ataony sarkasma foana ny zavatra izay ambarany. Eto moa izy dia nilazany hoe fatapera misy manondraka lasantsy. Mba jereo kely inge hoy Irosy handeha ikontradira president republika imasom-bahoaka ilailahy lehibe vokitaona. Marina sady ekena fa ampitolona izy hoy Irosy tsy azo lavina izany fa saingy izy nampiantso anao no misy pression farantampony ho an' ilay olona, misy fanirena ankolaka ara-moraly ary mametraka charge émotionnel tsy hitanlohanoha manoloana ny diplomasia sady hiaro ireo olona mpanaradia anao sy ny filoha farantampon'ny tafika. Fa Andriamanitra ny sisa no eo ambonin'ny ireo procureur nampiantso anao io hoe misaora an'Andriamanitra ianareo fa tsy nanao arrêt cardiaque teo ilay olona fa mba malaise fotsiny no nahazo azy. Fa raha izany kosa ny zavanitranga hoe ity Rosy ity raha nanambara ity fanambarana ity dia mety ho loza tsy roa amantany no nety ho tohiny. Anisany nolazainy Rosy ihany koa ny hoe fa isy teny no tokony ho nantsonareo teo navela hiteny ny heviny amin'ny mampanohitra azy. Notsindriny ity solombavam-bahoaka teo aloha ity manokana ny hoe fa ianareo nanovany resany na hoe ianareo mpanao communication izay nilaza fa nivadika i Colonel Fanapera ireo no mpanondraka lasantsy Fanapera hiteraka problème vaovao amboniny izay efa misy. Alamino ambadika any fa tsy atao vindicte populaire populista hoy hafatra izay nambarany Rosy izao mivadika resaka alika ilay raha hoy izy hatrany raha nandefa ny heviny tao anatin'ny kontiny ny mikasika any Colonel Fanapera sy ny fandraisan'ny Colonel Fanapera fitenenana teo anatrehany filohan'ny republika izay niteraka resabe ny Andro Vitsilasa. Maro amin'ny tanora ankehitriny moa no tsy mahalala sy tsy mahafantatra ny mikasika an'izany Colonel Fanapera izany sy ny zavabitany ny tao an-tanindrazana. Ho anareo zay mbola tsy maharaka ny finiavana sy ny herim-po izay ananany izany Colonel Fanapera izany dia manasa anareo mba hiheno kely ny hirany Bekasety izay mitondra ny lohateny hoe Baba Fanapera dia ho hitanareo ao ny mikasika izany Colonel Fanapera izany sy ny ambom-po ary herim-po izay ananany. Zay moa no namarana ny videontsika koa dia ankasitrana bevata herim-po erantsena ianareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola intanina mandrakariva foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alasaka yaty misesisesy. Zay fa tsy ataonay lava loatra ny resaka hametra beloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.